Faly miarabantsika tsy avindray tratra ity alakamisy fa 7 volana oktobra ity tonga eto amin'ny fandraisana ny mofonainandray isika amin'ity an'ity ka dia manona fahasoavan'ny tompo aminao ary mirahary ny soa indrindra ho antsika tsirairay avy. Aloha andirantsika ny mofonainan'io hivavaka isika. Andriamanitra tianay io misaotra anao izay fanomena zava-tsoa indray dia ny fofinaina mahavela avy aminao tiana indrindra raha ianao no hialoha lalana anay mandritra n'ity tontolo andro ity. Aoka izay tsy avy aminao hiala ato anatinay ka ho ankerezinao amin'ny fomba manokana tokoa izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe na ho fahasalamana na ho aretina. Rahaina Mateo 12:7-7 manao hoe ho ataovy tsara ny azo mba amin'ny voany na ataovy ratsy ny azo mba amin'ny voany, fa ny voany no ahafantarana ny azo. Amen. Nanana fahamboniana teo amin'ny toe-batana i Adama sy Eva ary tonga lafatra teo amin'ny hatsaran-tarehany koa izy ireo. Tsy nanam-pahotana izy ireo ary tanteraka ny fahasalamany. Akory ny fifanoheran'izany amin'ny taranak'olombelona iainantsika ankehitriny. Tena rava potika ny fahatsarana. Adino izany atao hoe fahasalamana tanteraka izany, iverina nofinofy ary izay rehetra hitopazan'ny maso, aretina, faharatsiana, adalàna, tena hoe zavatra tsy misy zavatra tsara avokoa fa faharavana no ilazana azy. Hatramin'ny fahalavona dia nisy hatrany tsy fahalalana onony amin'ny endriny rehetra. Ny filàna no mifehy ny fahaiza-mandanjalanja, mizotra amin'ny lalan'ny tsy fankatoavana ny taranak'olombelona ary tahaka ny Eva dia voatariky satananao tsinotsinona ny fanjarana ataon'Andriamanitra. Mamita tena amin'ny fiheverana fa tsy matahotra arak'izay niheverana azy ny vokatry ny tsy fankatoavana. Ny taranak'olombelona dia mandika ny lalan'ny fahasalamana ary manara-potafahoatra saika amin'ny zavatra rehetra mihitsy aza. Ny tombo tsy ankijanona ny aretina, niseho ny vokatry ny natao. Io razambentsika voalohany dia nomen'Andriamanitra sakafo izay natao ho an'ny taranak'olombelona. Fa nohitra amin'ny planin'Andriamanitra ny fandatsahana ny ain-javaboariny. Tsy natao haisa-fatesana akory tao edena, fa ireo voankazo tao edena dia sakafo tena mifanaraka amin'izay nilain'izy ireo. Tsy nanome lalana ny amin'ny hinanana karazan-kena Andriamanitra raha tsy efa tao aorian'ny safidrano mihitsy aza. Maro ireo talanjona ny amin'ny fitonganan'ny taranak'olombelona. Tsy takatr'izy ireo fa ny fandikana ny lalam-panorenan'Andriamanitra sy ny fandikana ny lalàn'ny fahasalamana, izany no mahatonga an'io fitotonganana io. Ny fandikana ny didin'Andriamanitra no nampiala ny tanan'Andriamanitra izay manome fanambinana. Ny tsy fahalalana onona ny fihinanana sy ny fisotro ihany koa, ao anatin'izany ny fanarapoan'ny filanam-bany noho ny nahadonto ny fahaiza-mandinika ka nanjary napetraka hitovilarana amin'ny zavatra tsotra ny zavatra masina. Maro tokoa ireo manantena ny arovan'Andriamanitra azy amin'ny aretina saingy mangataka amin'ny fotsiny ny anaovana an'izany izy. Kanefa tsy nohenon'Andriamanitra mivavaka-izy ireo satria tsy tanteraka amin'ny alalan'ny asa ny finoan'izy ireo. Andriamanitra dia tsy hanao fahagagana hiaro ny fahasalaman'ny olona izay tsy mikarakara ny tenany akory fa manohy izay manitsakitsaka ny lalan'ny fahasalamany sady tsy manao ezaka hisorohana ny aretina. Dia ireo izay manana fitondran-tena azo antoka fa hitondra azo any amin'ny tsy fahasalamana. Tokony hisintona lesona anatin'izany tsika. Tokony hijery mandrakariva ny fahasalamantsika ary tsy atao vavaka fotsiny ihany ny mba hahasalama fa tokony finoana raha nezaka ho amin'ny fahasalamana ny zavatra ataontsika isanandro isanandro. Ratsapanao fa miaina ny era-rabatanao, ny vavaka atao dia tsy mahampy fa tokony miezaka miala amin'ny fahazaran-dratsy rehetra amin'ny fihinanana sy ny fisotro sy ny fanao rehetra efa tsy mety fa miova ho amin'ny fikijana sy ny fitandrona ny fahasalamana araka ny
fitsipik'Andriamanitra. Dia engany mba ho tanteraka amintsika izany teny izany ka ho mpanompon'Andriamanitra salama no hita, tsy olona reraka lava, tsy olona malemy, fa olona mora lay tahaka satria olon'Andriamanitra tokoa isika. Avaka isika totranao zareo hony amin'izany teninao izany, dia mangataka aminao indrindra izay ny mandrotranao fanainao masina aminay tsirairay avy ka tena tokoa izay ny amin'ny zavatra tsy mahasoa sy tsy mahasalama, fa hifikitra sy hanaraka ny teninao hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.